Dray tsika tena mametraka fialatsiny fony tokoa amin'ny fanapahana satria tsy akorany aminareo misy tsy milamina ny rezo. Tenin'Andriamanitra vakintsika teo ao anatin'ny apokalipsy. Dia ataoko aingaikaingana mba tsy ho tapaka intsony le izy dia raha sitrapon'Andriamanitra ho tohizantsika amlady any amin'ny fiangonana ny torteny. Ny zavatra tiako apitaiko amintsika androany araka ny afatra nomen'Andriamanitra hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany. Dinio aiza misy anao amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fankatoavana tanteraka ve sa efa tsy matahotra an'Andriamanitra tsony ianao? Sa efa tsy rarahinao tsony tenin'Andriamanitra? Rehefa te hankatoha ianao mankatoha, rehefa tsy te hankatoha ianao tsy hankatoha. Fa fataro ny olona zay tena azo olana amin'izany dia ianao ihany raha sanatria tsy mankatoha ny tenin'Andriamanitra. Satria rehefa mankatoha tenin'Andriamanitra isika zavatra tsara no azontsika. Ary rehefa tsy mankatoha ny tenin'Andriamanitra dia normal zavatra ratsy manjo atsika. Maromaro ny olona nantaniko tatoato hoe manahoana ny fiainanao ara-panahy amin'izao fotoana izao miaraka amin'Andriamanitra. Dia maro mamaly hoe izao ohatrany lasa mangatsitsika. Ohatrany lasa tsy dia manao ohatrany taloha tsony. Nantaniko ina ny antony dia hoe noho ny resaka Covid satria tsy dia makany am-piangonana satria nisy confinement dia tsy afaka mandeha mivavaka dia ny amangatsika. Misy koa miteny noho ny resaka asa be da be ny asa. Misy koa miteny noho ny resaka zanaka. Misy koa miteny tena reraka dia lasa tsy mifandray amin'Andriamanitra, lasa tsy tia an'Andriamanitra ohatrany taloha. Dia iny ka lasa rehefa mangatsika ianao dia tafitra tsy fatahorana an'Andriamanitra dia normal ny olona raha tsy mankatoha ny teny satria efa tsy mitoetra ao anatin'ny fahatahorana an Jehova intsony. Aiza ho aiza misy anao. Raha sanatria ao anatin'izany ianao dia fotoana ianao amin'izao fotoana izao miverina tanteraka amin'ny aminy satria fantatrintsika efa amin'ny lalana fiverenana i Jesosy Kristy akan zanany akan'izay nanao sitrapony. Oka isika sy ianao tsy hanao excuse ohatrany sasany. Jereva nge tsy tokony misy ninina mampisaraka antsika sy ianao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny teny an'izany tsara mihitsy ny Paul tenin'Andriamanitra fantatsika miaravakintsika aingaikaingana ao anatin'ny Romana 8:35 hatramin'ny 39. Miteny tsara mihitsy ny Paul manao hoe iza no asaraka antsabatra. Araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namononana anay mandrakarivo toy ny ondry ho vonoiny no fijeriny anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandresy isika amin'ny alalan'izay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na ino na iny amin'izao zavatra rehetra ary izao dia tsy asaraka ansika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy tompontsika. Na ny ambony na ny ambany na ino na ino amin'ny zavatra rehetra izao dia tsy asaraka amintsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy tompontsika. Amen. Na inona aza mitady excuse. Tsy tokony misy mampisaraka antsika sy ianao amin'ny fitiavan Jesosy Kristy. Rehefa tia azy isika dia automatika tafapetraka mihitsy, tafatoetra fankatoavana azy, fankatoavana anteny. Zao zavatra anankiray rehefa mifandray amin'Andriamanitra isika dia miboiboika ao anatin'isika ny fitiavana anazy. Tia lala mihoatra bebe kokoa momba azy ianao, tia lala mihoatra bebe kokoa azy ianao. Dia rehefa misy an'izay ao anatin'isika mirehatra dia tafapetraka somatsara ny fankatoavana anazy. Dia oka isika sy ianao manomboka zao tena ifandray. Tsy hoe vavaka maraina fotsiny zay iarantsika, tsy hoe vavaka atoandro fotsiny zay iarantsika, tsy hoe vavaka hariva fotsiny tahaka izao.
fa naiza na aiza misy anao na rovina misy anao oka ianao mifandray aminazy foana. Izo koa zavatra tiako teneko amintsika. Raha ohatra ka ianao mpanaraka live zao mpanompon'Andriamanitra rehetra zao, na atao hoe bishop faran'izay lehibe fantatrao, mpaminany farak'izay lehibe fantatrao, apôstôly, mpampianatra, pastera, évangéliste, zay rehetra manao live. Raha arahanao zavatra live zay ataony, raha arahanao fotsiny io, kanefa ianao tsy makato lay teny ampitondrain'Andriamanitra an'izy rao, dia tsy hisy fiovana amin'ny fiainanao. Tsy hitondranao na makaizy io, fa fotsiny hoe very fotoana ianao. Fa oka raha anaraka an'izany ianao, dia oka hivonina mihitsy ny sainao sy ny fonao sy ny fananao hoe ity an'Andriamanitra. Vonina ankato zay teny ho ampitondrain'Andriamanitra amin'ireo mpanompony ireo. Amin'izay ianao ahita soa. Ohatra rehefa tsika tombosoa kely tena andeha haingaikaingana ary ho taperina ny fotoana satria tsy dia mety tsara ny connexion. Ohatra rehefa tsika tombosoa azontsika rehefa makato ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa tsika amin'ny Deutéronomia 5:30 Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny lalàny rehetra izay nandidiany Jehovah Andriamanitra reo anareo no aleanareo mba ho vely anareo ka ahita soa ary ho maro andro any amin'ny tany izay olovanareo. Tenin'Andriamanitra faharoa, mpanjaka voalohany, toko faharoa 1:7. Ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra reo hitandremana andehananareo amin'ny lalany hitandremanao, ny lalany sy ny didy sy ny fitsipiny ary ny teny vavinombelona araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy, mba ho ataonareo lavoravo avokoa izay rehetra ataonareo sy izay rehetra aleanareo. Jereva nge zany tombosoa azontsika rehefa makato any tenin'Andriamanitra izany. Misy tenin'Andriamanitra anankiray ihany koa jerevantsika ao anatin'ny Jaona. Episteliny Jaona voalohany toko 7 andiny fa 1:20 katramin'ny 4:20. Yara vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jereva tsara, ry malala, raha tsy mba manameloka antsika ny fontsika, dia manana fahasahiana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary na inona angatansika dia raintsika aminy, dia raisintsika aminy, satria mitandry ny didiny sy manao izay ankasitrahany eo imasintsika. Averintsika io teny io 2:20. Ary na inona angatansika dia ho raisintsika aminy, satria mitandry ny didiny sy manao izay ankasitrahany eo imasintsika. 3:20. Ary izao no didiny dia ny inonsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny ifankatiavantsika araka ny didiny nomeny antsika. Ary izay mitandry ny didy no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafatarantsika fa mitoetra ao aminy isika dia ny fanahy izay nomeny antsika. 4:20. Ary izay mitandry ny didy no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafatarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia ny fanahy izay nomeny antsika. Hitantsika zany hoe isika asianao mila mijery tsara mandeha tiako mihitsy le andiny fa 2:20 io averintsika. Ary na inona angatansika dia raisintsika aminy, satria mitandry ny didy sy manao sitrana izay imasony isika. Zany hoe isika asianao zany jerevo tsara
raha ohatra ka misy zavatra nangatanao jerevo ny toe-ponao satria rehefa jerenao andiny raiky amin'ny roapolo andiny raiky amin'ny roapolo hoe jerevantsika vetivety hoe ry malala raha tsy mba manameloka antsika ny fontsika dia manana fasahiny eo anaty an'Andriamanitra isika fa maninona ny fontsika anameloka antsika ny fontsika zareo anameloka antsika satria isika tsy manatateraka ny tenin'Andriamanitra raha isika manatateraka ny tenin'Andriamanitra ny didy sy ny lalàny rehetra ny teneny tsy anameloka antsika ny fontsika ka raha ny fontsika manameloka antsika inona zany no andrasantsika amin'Andriamanitra zany mahatonga an'le andiny faharoa amin'ny roapolo manao hoe na inona angatantsika dia araintsika aminy iraisintsika aminy satria mitandry ny didiny sy manao izay akasitrahana isika anjarantsika asenao no mihatrehatra hoe andeha amin'izay ankatotateraka an'Andriamanitra mba azahoako izay rehetra angatako aminazy na hoe tsy anao an'izany aho amin'ny fahatelo amin'ny roapolo ihany koa miteny hoe mila mifankaty isika tsy hoe mity an'Andriamanitra fotsiny andraindrain'Andriamanitra isika mifankaty ary vao mifankaty ve isika dia manaratsy ny rahalantsika sy ranam-bavintsika manaratsy ny mpanompon'Andriamanitra miteniteny foana momba ny rahalantsika ranam-bavintsika sy ny mpanompon'Andriamanitra ieritreretiny raha sanatria tafiditra ao anatin'izany ianao tsy tian'Andriamanitra izay dinio tsara ny tenin'Andriamanitra aiza ho aiza isika asianao anio raha te hihinana voka-tsony tany isika asianao andeotsika asianao ankatony tenin'Andriamanitra tsy ampahany fa tanteraka ny tenin'Andriamanitra anankiray tiako jerevantsika ny zava-doziny tsy fankatoavana amin'izay mba tafiditra amin'ny saintsika mihitsiny hoe kay rehefa tsy mankatoa an'Andriamanitra isika dia tahaka n'inona ao anatrehany vakiko teny frantsay le izy satria le teny gasy tsy dia mazava tsara ilay fandikany anazy hitatsika ao anatin'ny 1 Samuel 15:23 hozy tenin'Andriamanitra car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Zany tenin'Andriamanitra am Samuel zany. Eto zany raha tena dinihany ny tenin'Andriamanitra raha isika asianao tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny mpanompo sampy isika no fahitan'Andriamanitra isika. Manompo sampy ve ianao sa manompo an'Andriamanitra? Dana jerevo teny gasy tsy haiko hoe raha mazavy aminao le izy fa vakiko ihany teny gasy fa ny miodina dia toy ny elo amin'ny fankatoavana ary ny ditra dia toy ny mpanompo sampy sy terafima satria nandany teny Jehova ianao dia nolavina tsy ho mpanjaka kosa. Tena ratsy zareo izany. Tsy hoe ilay tenin'Andriamanitra ratsy, tsara foana tenin'Andriamanitra, fa ilay valiny, ilay tsy fankatoavana dia ratsy. Ratsy ho antsika zanak'Andriamanitra. Jeren'Andriamanitra tahaka mpanompo sampy isika asianao rehefa tsy mankatoa ny teny. Raha te ho sambatra ianao ao anatin'ny tokantranonao, mitenin'Andriamanitra hoe ry vehivavy maneke ny vadinao ary ny lehilahy tiavo ny vadinao. Zany tenin'Andriamanitra. Ankatoavinao zany, tanterahanao zany dia sambatra ngeza ny tokantrano zany. Ohatr' zany koa rehefa manompo an'Andriamanitra isika asianao amin'ny fotsika ray manontolo tsy hoe fanompono imasy ataoko hita manompo tsy hany mihitsiny fa le tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fontsika, saintsika, fanantsika amin'ny fitiavana lehibe dia ho alavirin'Andriamanitra amintsika asianao ny aretina.
vakio tsara nge tenin'Andriamanitra sanao miteny ihany koa hoe isika senao mila miasa atovy tsara ny asa ataonao dia ho lavoravo ny zavatra ny tananao tahinin'Andriamanitra mihitsy ny asa ny tanantsika senao be da be zavatra azonao jereny momba ny fianaranao ve jereva nge tenin'Andriamanitra rehetra momba n'izany dia akatoavy fa tena iaina isika senao hoe lanitra eto an-tany iaina lanitra eto an-tanytsika raha miaina ao anatin'ny fankatoavany tenin'Andriamanitra tsy tokony miaina ohatrany tsy pozipoziny reny isika senao zanak'Andriamanitra dia andao mankatoa azy tiava nge ny Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo dia afaka mankatoa anazy ianao rehefa tianao izy tiavo koa ny manodidinao tsy endrika fankatoavana tsy endrika fitiavana zany hoe milaza ianao tia ny ravavinao tia ny anadanao nefa ianao mandavaka ao anazy nefa ianao manao ratsy azy nefa ianao manesoesy azy nefa ianao manao an'izay zavatra rehetrarehetra mimpalahelo azy dinio inona daholo ny zavatra ataontsika verena amin'ny fitiavan'Andriamanitra verena amin'ny fankatoavana tenin'Andriamanitra farany vakiko amintsika dia andeha hivavaka isika hitantsika ao anatin'ny Josua 1:8 zay fantatritsika loatra Josua 1:8 aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity fa saintsaina andro aman'alina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia ahalavorary ny lalanao ianao sady ambinina amen raha tianao zany vakio tenin'Andriamanitra isan'andro tsy mamaky fotsiny ankatoavo tanterahana dia ho hitanao amin'izany dia ho lavoraro ny lalanao ary ho ambinina zavadrehetra ataonao zay teny nomen'Andriamanitra ho zarainy amintsika sianao androany mino afa mamangy anao Andriamanitra androany mino afa nakasika anao ny teny tsy teny kio tenin'Andriamanitra io ary tsy ho anao rery le izy fa ho atsika sianao zarao amin'ny namanao io teny io zarao amin'ny fianakavinao aza tazomo anao irery fa miaratsy miasatra izao tontolo zao raha tsy miaina ao anatin'ny fankatoavana isika dia ho ratsy ny fiafarantsika kanefa tsy zany no man'Andriamanitra